Miarabanao indray any tokantrano tsirairay ihany manana fotoana kely dia mba miaraka aminao indray androany alohan'ny iverenako hiasa indray satria vao nandeha niasa tamin'ny maraina tao dia mbola andeha hiverina hiasa rehefa avy eo faly miaraka aminao amin'ity maraina ity betsabetsaka ihany zavatra tsy vitako ao anatin'ny zavatra nampanantenaiko satria enjana be ilay izy satria misy fiovana kely ilay izy satria fiovana voalohany indrindra dia satria tsy mbola tiako vitaina ilay izy efa vitako ilay izy fa vitako ao anatin'ny RFM 2A TV ilay izy efa ao ilay blog momba an'ilay fiangonana efa vitako ilay izy fa kosa ny problème dia misy boky apocryphe nivoaka apocryphe nivoaka zany dia miteny zavatra izy hoe ny fatin'ny Pierre mety tsy ao anatin'io bazilikan'ny Saint-Pierre io donc miaraka amin'ny texte sy karazany dia ohatran'ny misalasala zany asa aloha mbola hijery satria miezaka mijery an'ilay boky tena nivoahan'izay zavatra zay soratana amerikana izy na tsy haiko izy nanoratra anazy nanao fohy tany à Jérusalem dia mila jerevana zay hoe satria nahitany osement any Pierre izy apôstôly Pierre tany à Jérusalem zay zany mila jerevana mety marina ihany ilay izy satria ny fohy tao à Vatican dia tamin'ny ny zaro ihany nangataka nanao fohy zany dia tsy fantatra hoe nisy nahita soratra zaro hoe Pierre ici dia nahita osement tao izy donc zany mila mijery tsara zany hoe avaiza marina no misy an'ilay osement hoe ohatrany ahoana raha taiza izy no vonoina dia nentina tany ve mifatiny sa ohatrany ahoana zay zany ilay jerevana an'ilay boky manaraka ao tsy hoe akory manenjika an'ilay finoana kristianina katolika na hoe manao tsinotsinona anazy tsy hoe anti ohatrany tamin'ny andron'ny Barnabe sy Justin sy ny karazany ireo ny anti-judaïsme sy ny karazany dia tena tsy manaiky mihitsy non tsy zany mihitsy satria avy teo ny ala fa kosa le système Vatican mihitsy no tsy tatiko le système Vatican mihitsy tatiko satria ny kristianina ohatra nahako ihany kristianina katolika ohatra nahako ihany donc izay zavatra zay no tedaviko satria manana dossier tsika momba ny zavatra rehetra tsy mety ao fa mila mitandrina rehefa mamoaka anazy satria misy jeune zany mbola mafana fo be ohatra nahako tamin'ny mbola 14-20 ans mbola mafana fo be mitsy azonao kianina zany mihitsy fa mila mijery tsara mihitsy zay vao manao an'ilay izy zany ny hafatra fotsiny resaka tamin'ny olona omaly dia nisy zavatra niteneny anahy Olivier nisy zavatra niteneny anahako hoe rehefa ho antsika aty ivelan'ny fiangonana raha mbola vao te hiditra misadasada satria nahen'ny famarinana quelque part dia namena boky sy ny karazany dinio tsara mihitsy ny aloha hoe ahoana ny problème ao anatin'ny fiangonanao ahoana ny problème ao anatin'ilay fiangonana hidiranao inona ny olana inona ny tena zavatra tian'ilay fiangonana hidiranao atao hidiranao zany mba hahafahanao mandray ihany ny tena izy zany zay vao mila vavaka mila ny fiasan'ny fanahy masina zay ianao vao miditra zany fa tsy tonga dia mandraindray ide fotsiny ohatran'izao hoe andeha hiditra ato amin'ity fiangonana ity satria nitenenina hoe hibapa ohatran'izao na ohatran'izao tsy atopoko tsy ohatran'izany izy dinio tsara mihitsy hoe inona tsy mety ao amin'ny fiangonana ny alanao dia dinio tsara hiditra ato amin'ity fiangonana ity satria resy lahatra ako dia areo tsara mihitsy ny histoire no fait satria problème be zao hoe misy miteny hoe ny fiangonana iny voalohany indrindra dia rehefa tenenina izy hoe ny fiangonanao voalohany indrindra oui d'accord ny fiangonanao voalohany indrindra satria resadresaka momba ny fiangonantsika avy eo ilay izy lasa ohatran'ny problème be satria raha vao miteny ianao hoe jerevy ny apocalypse 12 fa io ny nitondrana ny fiangonanay dia tsy minona zareo fa ohatrany hoe ahoana fomba hitenenana an'izany zany io tsy le problème mihitsy hoe ny fiangonana katolika manenjika ao anatin'ny apocalypse 12 fa satana mihitsy no manenjika ao anatin'ny apocalypse 12 zay ako mahatonga anahako amoaka anareo an'ity zavatra ity androany zany hoe ny histoire ny fiangonana hatramin'izay ka hatramin'izao zany niainga tany amin'ny naissance an'i Jesosy Kristy mihitsy satria ao anatin'io nitondratsika anazy ny problème kely eto fotsiny zao raha ohatra tsika mijery an'ity écran ity dia tadidio tsara fa jios ny tao aloha tao aoriana io zany nahazo an'ilay afatra namena an'ilay taratasy namena an'ilay fahamarinana ao anatiny eo zany misy an'ilay fahamarinana zay vao nanomeny relais izy ohatran'ireny manao atleta reny zay foana filezoko azy manao 100 mètres e dia omena na 200 mètres e satria na 400 mètres 400 mètres e zany le miazakazaka zay vao omena an'ilay ny apôstôly ny fahamarinana rehetrarehetra dia ny apôstôly no mitondra anazy any amin'ny fiangonana voalohany indrindra fiangonana faharoa zany ça veut dire zany hoe
misy ny fiangonana voalohany ankoatran'io zany hoe fiangonana ipetrahan'Andriamanitra nametrahan'Andriamanitra an'ilay ny vahoakany zany nametrahana ilay izy mitondra an'ilay fahamarinana zay vao manome anazy any atao hoe fiangonana voalohany indrindra de izy fiangonana voalohany indrindra de ny fiangonana apostolika zany hoe fiangonana nisian'ny apôtre. Iresadresaka momba an'io tsika satria tsy ho vitantsika androany satria misy hatrany amin'ny hatrany amin'ny 2000 any ho any mihitsy io zavatra io hatrany amin'ny hatraty amintsika ty zany satria tsy vita tsony ny toyany zany ok. Ao anatin'io de misy an'ireo atao ambany ato amin'ny Orange no ahitanareo an'ireo ina misy hoe ireo empereur tanareo zao Constantin zao atao ambany ato Constantin empereur ok. Empereur izy no tonga de niteny hoe za lasa papa azonao atao évêque donc c'est zavatra zany tsara hodiniana tsara daholo tsy hoe za manenjika ho fa mila jerevantsika satria Rome daholo rehetrarehetra reny zany Auguste de nisy ny fanenjehana tadio ihany koa fa nisy koa ny fanenjehana ny église romane satria misy ny atao hoe église impériale de misy ny église romane zay misy nisy nenjehana koa ry zareo reny zany zay zavatra hita koa zany tao anatin'ny romane zany tena manenjika be mihitsy satria misy zavatra tsy tatiny zareo zany tao anatiny io ok. Tsy hoe lavalava resaka satria ataotaotsika fotsiny izy ty ohatrany hoe période de formation niainga atao amin'ny faterahan'i Jesosy d'accord de ny farana hatrany amin'ny martirany Paul sy Pierre azonareo ny tiako tenenina ok. Ao anatin'izy ty rehefa nahita an'ity ny Vatican tonga de niteny hoe Pierre lasa anay azonareo le izy nefa ny première église ao anatiny epitrany chapitre faharoa ao amin'ny apocalypse chapitre faharoa de ny fiangonana voalohany de ny fiangonana apostolika ary tadio tsara fa ao amin'ny apocalypse toko voalohany andininy faharoapolo zay vakitsika de misy hoe de nisy zava-miafina mikitana fito izay efa hitanao teny an-tanako havanana sy ny fanaovana jiro volamena de nazavainy eo tonga de nazavainy ny anjely tamin'ny na ny fanahy masina tamin'ny John hoe nikitana filo de ny anjely ny fiangonana fito zany hoe kitana fito tsy misy afa-tsy fiangonana fito zany à partir de là no mitondra sy afaka mitondra nomena ny fahamarinana zay tadio tsara zay azadino mihitsy zay zavatra zay fait tsy apocryphe mihitsy ny apocalypse tonga de zay ny zavatra tianentsika tsy misy afa-tsy fiangonana fito no mitazona ny fahamarinana manomboka eo ok satria zay mivoalaza eo zany ok nikitana fito de ny anjely anjely fiangonana fito ok fito ary ny fanaovan-jiro fito de ny fiangonana fito de miteny izy hoe ny epistily ho an'ny fiangonana fito tany Azia Efesosy sy tany Smirna faharoa ao anatin'ny Efèse église d'Efèse sy Smirna izy de milaza fa misy synagogue ny Satana quelque part ao izy ok ajantsika eo izy ok. Maninona ako no mampiditra anareo an'izy ty fait satria misy an'ity hoe ministèran'ny Jean-Baptiste niditra ministèran'i Jesosy Pentecôte martyra voalohany indrindra Étienne de nisy ny premier voyage de nisy troisième voyage de nisy ny sy ny karazany rehetrarehetra any de nisy ny atao hoe concile de Jérusalem. Inona ny atao hoe concile de Jérusalem? Concile de Jérusalem raha maka baiboly ianao de hitanao amin'ny Galatiana toko faharoa zay napiady tsy hoe napiady zany fa nisy ady kely ny fanaovan'ny Paul sy Petera ok. Eo ny afantaranao sahady hoe tsy lohan'ny apôtre mihitsy i Petera azonareo tiako tenenina tsy ho chef mihitsy i Petera satria tokony omaly nanao an'izy fa araka ny teneniko hatramin'ny introduction ko teo misy zavatra hitako kely nivoaka tany hoany de tsy mbola te hanao anazy fa mila mikaroka kely zany hoe izy nahitako an'izay boky zay mba ahafahako mivalide hoe ohatran'izao le izy hoe ao marina ve ny ososmony ao marina ve ny taolam-balon'ny apôstôly Pierre sa any Jérusalem araka ny tena araka ny fahalalana le satria mitombona ihany le boky rehefa tao ny fandiniana donc io anina izy izy teo io concile de Jérusalem io concile de Jérusalem voalohany indrindra de izavy ny tao anatiny tao rehefa tena jerevanao ny ao anatiny tao de quelques apôtres ohatrany hoe misy any Paul, Pierre, Jacques de izy ny anankiray sady de ny karazan-drazany rehetrarehetra tao naka décision hoe ho ampidirina raha ohatra ka mijery an'le ao amin'ny Galaty toko faharoa ho ampidirinao ve ny Gentilis sa tsy ho ampidirinao tadio fa taoko Barnabé de Jiosy fa saingy kosa
tsy de makasitraka loatra le judaisme izy sy ny karazany rehetrarehetra zany mbola resantsika zany any arina any satria efa miditra atao anatin'le fiangonana tsika am'izao fotoana zao. Ny tiako tenenina de hoe betsaka amintsika no miteny hoe izay ny voalohany alohan'ny baiboly tsy atompoko. Soratra nomen'Andriamanitra ny fanahy masina tsy hainao mihitsy ny zay fahadisoana kely zay au fait no tiako ovana. Tiako tenenina mahatonga anako miteny ny fahamarinana foana tsy manenjika ahako. Mila miteny ny fahamarinana hoe zareo samy miteny hoe izay ny talohan'ny katolika ny talohan'ny baiboly. Je me pose la question. Quoi? Matona reo tsy nanaiky an'le 39 de satria te apitra zany zareo am'izay fotoana zay an'lay zavatra kely ohatrany hoe makabe sy ny karazany rehetrarehetra reny mba hahafahan'izy ireo manaraka an'le zavatra zany hoe manaraka an'izay zavatra tianjareo apetraka ao anatin'le izy. Mahatonga ny problème fa nitenenako reo nisy amin'ny problème nandravan'ny Rome ao any Jérusalem. Potika tanteraka atao mihitsy ny boky sy ny karazany rehetrarehetra reny. Rehefa mandeha aty aoriana rehetrarehetra ty nareo mandeha ohatrany hoe mandeha aty amin'ny fahana aty de mahita hoe satria eto daholo izy hatramin'ny 2000 mahita hoe amin'ny 1945 na 1900 firy vao hita ny ino moa hoe ny découverte ny ino moa filaza ny mer morte manuscrit ny mer morte azonareo ny tiako tenenina any vao hita le izy zany satria efa potika daholo natao Alexandrie nataiza efa potika daholo le biblioteka amin'ny tanan'le misy an'le texte hébreu ny texte tamin'ny andron'ny Jios sy ny karazany no napiezaka araka ny teneniko anareo afaka omaly napiezaka an'ireo chef rabbi zay sage ozy izy sage rabbi niezaka nanao an'izay azony atao rehetrarehetra mba hahafahan'izy ireo mametraka an'ilay fahamarinana araka ny tena izy. Zay no mahatonga ny réforme ny teny hoe non zay tsy hanaraka satria nisy ny concile sy ny karazany rehetrarehetra nahatonga anareo ny teny hoe zay tsy hanaraka an'io satria aoka zay hitany ao anatin'ny fahamarinana zay namenan'ny rabbi sage zay namenan'le fahamarinana hatramin'ny voalohany no hoarahana. Zay fotsiny mampisaraka ohatrany hoe orthodoxe manana un peu plus ny katolika 73 ny réforme rehetrarehetra manana 66. Azonareo ny tiako tenenina satria ny fakahazo daholo izy rehetrarehetra reo satria ireo anankitelo reo any natonga n'io zavatra io voalohany indrindra ireo anankitelo reo any tamin'io zavatra io tsy misy afa-tsy ny orthodoxe siana no efa ela ohatran'izany fa misy ny réforme tamin'ny andron'ny Calvin sy ny karazany reny tsy nanaiky tsony izy hoe non tsy mety zany satria ny zavatra entinareo miditra eto amintsika eto de zavatra tsy ao anatin'ny fitaridalan'ny fanahy masina zany hoe zavatra tsy hitan'lay zay tokony namen'lay rabbi sage no tokony arahana mba ahafahantsika manaraka ny drafitra zay tian'Andriamanitra hoentina satria tsisy afatra zay ny lalana ahafahana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Nefa manembatsembana zay zavatra zay mahatonga anahako miteny anareo hoe tsy d'accord loatra ahako amin'ilay Vatican fa ny kristianina katolika tsy mampanenina anahako mihitsy satria kristianina ohatranazy samy minao Jesosy tsika fa ny problème le Vatican mihitsy ny tsy tatiko fait ary mahatonga anahako manao fikarohana partout miezaka miteny hoe non diso ny zavatra teninareo. Problème faharoa de itsika olombelona manaraka mamy hoe mihaino feo an-dakilozy tokana fa tsy mihaino ny fanahy masina zany hoe ny ide atsika no apetratrika ao anatin'ny tenantsika ao fa tsy ny ide an'ny fanahy masina sy ny vavaka mihitsy ary miankina amin'ny baiboly. Na atao karaha hoe tsy anaiky an'le 66 ianao fa mandray an'le 73 na mandray an'iny orthodoxe rehefa ao anatin'izay ny tokony arahana de tokony zay ny arahana miaraka amin'ny vavaka miaraka amin'ny Saint Esprit mandeha ho azy io fa tsy miady mihitsy ntsika raha ohatran'izay ny tokony atao au fait tsisy ady mihitsy ao iza ny mampisaraka atsika tsy misy afa-tsy satana zay ny problème au fait ary zay zavatra zay tsy fantatsika fa de faly fotsiny tsika ifamparombotra ifarotrany alika rombotra eto ifampinana eto fa tsy mahatsapa mihitsy ny satana de davo le fahamarinana arakaraka ny teniny ihany hoe aza miala ao anatin'ny fahamarinana satria raha ohatra tsika ka mijerina any anatin'ny apokalypsa toko fa anina rehetrarehetra any toko fa 12 ohatra ndraso jerevantsika ny toko fa 12 miresaka momba ny didy folany Andriamanitra ao anatin'io ao 14 koa izy miresaka momba ny didy folo any amin'ny anako izy zay mitandrina ny lalako rehetrarehetra any amin'ny 17 sy ny 19 miresaka momba an'izay izy ahoana ny fomba ialantsika ao anatin'izay satria le fanahy masina efa tsy mitaridalana anao tsony au fait efa tsy mitaridalana anao tsony satria sasy miteny dia misy miresaka momba an'io izy ao anjaratsika ny tokony no mitady anazy hoe
aiza ny tokony zavatra tokony alehantsika mba hahafahantsika miteny sotran'izao ny zavatra tokony ho ataontsika rehetrarehetra amin'ny voilà jereo tetezitra tamin'ny vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany 6 izy le atao hoe le zanaka 6 vehivavy izy le atao hoe vehivavy tamin'ilay vehivavy ny dragona satana izy natao hoe zanaka 6 dia le ao anatin'ny apokalypsa 3 andininy 20 zay mitandrina ny didin'Andriamanitra tsy misy afa-tsy folo ny didin'Andriamanitra ny soratany tanany tany tablety folo izay zavatra zay ezahana foana ho tenenina hoe non miverena fa raha vao tsy miverina amin'izay ianao ahoana moa fomba le tena ahoana moa filanjany le tena cœur an'ilay mahandriamanitra n'Andriamanitra no esorinao ohatran'izao non c'est impossible azotsika atao no mitenynareo momba ny hoe mipaka sy ny sabata sy ny karazany azo azavaina daholo zany misy ny anti-judaïsme misy ny sy Barnabe sy ny karazany ao anatin'ny boky ny tena nyteny misy ny hoe fa ny apôkrify ny Barnabe vaky ny apôkrify ny Barnabe dia angatao ny fanahy masina satria ilaina koa mamaky an'io boky io ilaina mamaky an'io boky io satria ao anatin'io izy dia manazavazavatra compliqué be mihitsy momba ny sabata ary ny zavatra tenenina hoe zaho izy je préfère mieux izy vivre le 8e manao ny sabatako le 8e jour zay ny teneniny tao le 8e jour izy nanaovako ny sabata fa tsy ny teny mihitsy hoe premier jour le 8e jour inona le 8e jour tia ny tenenina amin'io ça veut dire hoe ny sabatany ny tiany ataony tsy le sabata eto atany tsy m'intéressé anazy tsony satria itsika olombelona miady manao an'izay zavatra tiatsika rehetrarehetra atao zany hoe samy mifandromotra ohatran'ny alika mifamony sy ny karazany io fa ny zavatra tena important ozy izy le 8e le sabata iarahako rehefa miveriny Andriamanitra rehefa miveriny Jesosy jerevy tsara le boky ao amin'ny page 172 ny apôkrify ny anina miresadresaka momba an'io Barnabe problème amin'io io boky io tsy Barnabe ny nanoratra an'le boky fa un pseudonyme d'Alexandre zay zavatra zay tokony fantatritsika zany satria tsika des fois miteniteny foana mandray an'le sotran'izao raisiko ohatran'izao dia raisiko ohatran'izao dia zay zany tenenin'ny Barnabe dia zay marina hoe miteny hoe 8e jour zany amintsika dia hoe premier jour de la semaine non 8e jour fa inona ny tiany tenenina amin'le 8e jour io azo azavaina daholo zany ary azo azavaina zany satria misy zavatra lalina be ny zavatra teneniny ao anatin'io zavatra io ok zay angamba ny zavatra azoko hozaraina aminareo androany mba tsy halava be an'ilay satria efa manomboka any amin'ny 17 minutes any ako manaraka indray tsika resaka amin'ity affermissement et père apostolique dia mandeha tsikelikely satria lava be mihitsy io misy hatrany amin'ny misy ady ao anatin'io misy ny naissance any Jean Calvin misy ny natonga ny réforme protestanisme rehetrarehetra sy ny karazany rehetrarehetra contre réforme la réforme misy ny épanouissement de la foi misy ny relationnisme misy ny fizaran'ny ny séparation des églises église réformée évangélique sy ny église réformée libérale misy ny Martin Luther King ary ny fitranganiny atao église adventiste du 7e jour mipotra satria iny le antonga le apocalypse 12 nenjehana le olo le zanaka 6 nenjehana zay mitandrina ny didy folo dia nenjehan'ny dragona satria vehivavy midika hoe fiangonana misaotra anao ny anao hatramin'ny farany manantena fa manampy anao kely ny zavatra io satria hiditra tsy moramora amin'io tsika satria lava be mihitsy ane satria mila manazava hoe Polycarpe Ignace d'Antioche Clément de Rome ovina no nipotra ny mot katolika voalohany tamin'ny année 100 misy ny déclin des ministères charmastique nisy ny pasteur Hermas nisy ny épître de Barnabas Barnabé sy ny karazany rehetrarehetra ihany misy ny Diaché misy ny apocalypse an'izao satria Jean nanomboka teo Patmos amin'ny temps rehetrarehetra iny ny réaction ny orthodoxe hérésie sy ny karazany rehetrarehetra zany hoe Andriamanitra tsy tadio Andriamanitra à partir de là en fait mila mijery tsara mihitsy antsika hoe inona ny zavatra nisoratan'ilay anjely namenan'ilay anjely any John ao amin'ny fiangonana voalohany amin'ny apocalypse toko faharoa sy ny toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny fahafiry momba ny Efèse dia Smirna satria ao izy miteny hoe tsy d'accord amin'ilay fiangonana miteny hoe apôstôly ahako tsy d'accord azy nefa synagogan'ny Satana nasiny koa ny sasany tsy dia hiteny hoe izy io zavatra io nasiny hoe mbola synagogan'ny Satana ihany koa tsy mametsy iny mihitsy raha tsy fantatrao zany satria tsy tianao fantatra satria tsy ny fanahy masina nasainao miditra ao anatinao fa ny tenanao sy izay tenenin'ny évêque sy ny karazany ihany zay no ao anatin'ny sainao sy izay ny anaranao tao anatin'ny apôkrify zany ny baiboly efa nezahana natao mihitsy izay analana anazy
après tsy miteny fotsiny hoe ty zavatra ty tsy ho ana roa rery fa ho any rehetra zay manaraka ny andro lahady ty zavatra ty satria Andriamanitra miteny amintsika miverena mivoatao ry Babilôna miverena satria io zavatra io tsy maintsy hiverenanao fa raha tsy zany hoe tsy azo ny fiainana mandrakizay mihitsy ohatranaty tsy miteny hoe mahazo ny fiainana mandrakizay ako fa tsy azo mihitsy tsika raha vao tsy mitandrina io misaotra tompoko ary mirary soa eo ambany fitahin'Andriamanitra hatrany makasitrako